tia matahotra mivokany izy sody misy vokany ratsy io dia ratsy laza zay ratsy laza ny fianakaviako fa zao efa misy lalàna ataon'Andriamanitra raha manao ny zavatra ianao a tia mety vokany mahazo famelana ianao fa iseho ihany le vokatra rehefa eo fa hafa ihany zany hoe mahazo famelana zany ary tsy mampanina anao tsony zany hoe atao an-tsaina tsara mihitsy hoe matoa tsy magnataka famelana tsy le fahatahorana mivokany ihany hoe sodizao ny zavatra iseho fa zao hoe Andriamanitra mihitsy mamela antsika na inona na inona fa indraindray a eny mamelatra ihany le zavatra miseho le vokatry natao fa hafa zany hoe fitsaran'Andriamanitra zany efa madio amin'Andriamanitra anao aloha menimeny eny ny olona zay mety raha sy nenge fantatra eny jereo fa zany any le rananao tsy malala misy manao an'izany e fa izy zany efa naiky ny lisy tamin'Andriamanitra efa nadio ny fony misy fianao mety ho bénédiction zany ho azony rehefa avy eo amin'le famelana ihany fa resaka pratikitsika misy a fagnatana famelana ataonao mivantana amin'Andriamanitra mandindiny fa ndraindray mila ihany manao azy amin'ny olona azo tokisa fitsika ny olona azo tokisa ny aloha fa enga moa mahatsara an'zareo mopé hoe naneritry mopé raha tsy hitanao a neritry eo tana fa dia mandeha confession ianao fa izay rituel zay fa misy a tena hoe mety aminy a manantona olona anankiray na pasteur hoe zao zavatra nataoko mangataka famelana ary mahafinaritra anao ary masonao le tena vovelany eriko tsy izy no mamela eko fa Andriamanitra mamela eko dia zay koa no mahatsara an'izay a mba misy vavako anao mba tsy verena le zavatra tsony eny tompoko eo amin'ny famelan-kely tamatio velanakely amtro matetika le miantsika to zany hoe tsy mireconnaître akory le olona zany le erreur tsika matetika miandry an'izay de reconnaissance le olona hoe izy se justifie aminao zany le olona zareo quelque part ohatrany hoe makanga ny toeran'Andriamanitra ianao satria miandry an'izay izy nanao katako a dia alo izy fona ty amiko nefa raha tena dinihana amin'Andriamanitra no fona voalohany amle eko le olona zany ianao zany a eo hoe anan'le olona fiadanam-po le olona le heurté zany a manana fiadanam-po raha tsy miandry akory ny justification ny anakay dia efa mamela nyelika aloha izy asincère zay koa zany famelan-keloka ataon'le olona io raha tsy mitady an'izay justification zay izy fa raha à partir du moment de raha koa zany a hoe inozy tokony justifie to reconnaître ny taona izy am'izay fotoana zay tsy dia misy tsy sincérité ao anatin'le famelan-keloka ndraindraiky io a tsisy fanetretena tsisy fanetretena tsisy fanetretena ndraindraiky io a le olona tsy ho avy aminao tena fona fa tamin'ny datsara reo zao natao fa hitanao amin'endry hoe miova izy hitanao fotsiny eo hoe fa amebako izy ianao hoe amelany intsony fa zao atao sikatsaina mety tsy miandry an'le olona amelany antsika fa nitoko midiny ianao fa izy anao fa ianao samihafa ianao mbola tsy mibelona zay mahatonga antsika isan'le confession isan'alahady io ny tsy ataotao foana ny confession am-piangonana io e vakina le teky zao sitrapon'Andriamanitra zay no vao mahatsiaro zay ny lanan'io ka atsika tsy hanana n'lay fiveratelo ambony somasina kokoa raha nisy olana nandratontsika fa mety nanao koa sika fa tsy ohatraiky aloha toy zanakely fa lavalava ihany par rapport à l'éternel rémiteur, de moi, je voudrais partager une expérience personnelle qui pourrait paraître dure, très dure, puisque moi-même, j'ai fait un travail sur moi pendant de très longs moments pour y parvenir. Lorsque je suis devant vraiment une situation blessante avec la personne, je pourrais peut-être avoir une rancune. Alors moi, ce que je fais, pour m'aider, je ne pense plus à ce que cette personne m'a fait de mal, mais je pense plutôt à ce qui s'est passé et qui était bien.
je vous dis, c'est possible, mais c'est pas pour tout de suite. Vous savez, les chauffeurs à la quel footna, des trucs de proportion, d'autres les ratis, la kilara, mais ton mission faire curer. Et ça aide. Ça aide. Tu vois qu'il y a le ah oui, mais de toute manière, non, mais elle me casse les pieds, j'ai plus envie de la connaître. Je ferme la porte de mon cœur, etc. On approche qu'une cousine. Et puis après, il y a le Saint-Esprit qui dit, mais il n'y avait pas que ce mal-là, il y avait d'autres choses qui étaient bien. Des letsara, assez des rats, et ça peut marcher. C'est fou, ça pas tout. Raha ohatra fitiky zany mbola nanatao dia hoe jerena foana ny lafy tsara ny fanaovana voalohany. Indrindray ilay zavatra tsara ny bebe koa. Fa izao koa samy manana ny toetra tsika fa misy olona mora toy dia marary foana fony fa ilay olona tsy nieritreritra ratsy koa. Dia manana an'izay an'izay tsika. Aleo toy izay nany amarana azy amin'ny Revolution Jesus Christi tsisy famelan-kely. Raha hoe vis-à-vis an'ilay rehetra zany hoe za mamelanialina, tsisy sincérité raha vao tsisy tsara tsy ao zany Jesus Christi. Tsy ao anatin'izay zay opération entre deux êtres humains. Raha vao tsy ao izy entre deux groupes, raha vao tsy ao Jesus Christi amin'izay famelan-kely dia resam-bava fotsiny. Oui, avec une dose d'humilité. Tena mafy zany tsy tavolo zao manana an' Jesosy ary indray adinontsika izy fa mandalo lalatsara tsika manaza teo zay tena fototra mihitsy eo amin'ny fiainan'io. Manome ohatra izy, manome liso izy fa indrindra mpamonjy mpanavitra izy. Dia misaotra ny afatsika nampatsaro zay. Ny fangatahana farany dia hoe manomby ny farany io tsika manafahany amin'ilay ratsy zay tena zay mihitsy manafahany alavironay ilay ratsy zay mihitsy no izy ilay ratsy dia voly izy mandilitsika mierona zay arapany eo izy fa tena mila hery amin'Andriamanitsika azahoantsika miaro ny tenantsika. Ina moa zao no tena ratsy, tena tsy maintsy erovana antsika raha Madagasikara tsika dia mirisoriso. Kolikoly zany no tena iny. Dia tena mahatsiravina mihitsy ary mampahantra ny firenena io. Mba rahavery zany Andriamanitra marina fa tsy ampy voapapela-tanana. Fa raha manao an'io mba farafarazana mba misy sakafo 2 andro 3 andro. Zay le ratsy zay raha Madagasikara. Fa ny amin'ny toeran-kafa ny fandraisana lasan'ny vavy io zany tokony resahana tsara io. Misy firenena manjaka be io. Dia efa manjaka izy asa raha ianareo mifandray amin'izy ny olona tena latsaka ao anatiny io zany hoe fehikely rehetra le izy. Ozy fitena efa fomban'ny olona hay raha ny nakany any azososo misy efa fomban'ny olona io. Dia efa ekeny rehetra le izy tsisy mitery-tsony nefa ny olona tokony avotana latsaka amin'ilay izy. Ka misy firenena ny afrikany tena ray tanàna mihitsy ao anatin'izao io efa mandeha ho azy dia zavatra tsisy mitery-tsony samy ao anatiny eo. Fa Paul Tournier hitanareo na Paul Tournier zay docteur suisse nanobo PDP momban'ny médecine izy médecine de la personne moa zany le atao hoe fanasitranany olona manontolo aretina raha-patana dia zavatra an'izany hoe ny olona tafalatsaka amin'io aretina io ilay ratsy io tsy manana finiavana intsony. Il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus de créativité, d'innovation. Mandeha routine koa izy fiainana teo anatin'izay asiana mbarana dia manoka daholo matoritory daholo sisy anina tsoa. Fa tsy zay koa no tena grave fa tena hoe tsy hita mafy hoe io zany no tena lay ratsy mandoza indrindra dia mba arovy Andriamanitra
délivrance zany no lafiny izy tonga dia mampatsiahy an'le efa androan'andro zany miasa tofoazana zany miasa mpianatra ihany koa dia eo amin'ny zavatra io ary ao amin'ny fiainana ao amin'ny ohatran'ny FPMA zao asa raha voadinitra zany hoe manafana am'ratsy satria miasa tofoazana zany matetika somary mal vu amin'ny ihany koa zany amin'ny groupe safantsasany rehefa tena mazava mihitsy le izy hoe resaka délivrance. Zany hoe ny tena izy raha zany somandika azy hoe délivre-nous du malin. Dia mihitsy ny tena izy personnifie mihitsy izy. Misy karazan-drazany misy hoe aroa zay mba sotratra ny risoriso sisy fa ny kolikoly aroa zay mba sotratra ny aretin-dratsy manjaka amin'ny fiarahamonina zay ny ankiray fa misy koa fatotro misy fatotro tsy afaka miala amin'izy mihitsy zay milana ny délivrance zay raha vao misy fatotro mihitsy a dia ory le olona zany mampalahelo misy hoany zany fa ilaina le fatotro indraindray tena ara-panahy mihitsy zany matetika indraindray mety fanasitranana vatana fa tena ara-panahy mihitsy zay indraindray a mandeha ho azo fotsiny teo hoe resaka ny lainga efa adinkonareo ny resaka momban'io lainga io fa tia zany mahafantatra tsara fa hatramin'ny misin'ny téléphone mobile no nampitombo ny tsy fanantsana fanambadiana rehefa téléphone tanikiny ahy zany tena nisy fanadihadiana nataonareo da mahariary tsara mihitsy fa tsy zay ny filazaina fa ay afaka mandainga tsy misy profo rehefa amin'ny téléphone nefa io mamatotro zany hoe manafaka anao vetivety eo izy mamatotro anao mandrakizay za moa mandeha tongotra samaraina zany amin'ny enina katra amin'ny fitoatsakafefa eo mandeha tongotra amidza dia mahita olona eny amin'ny arabe tsy miala amin'ny téléphone mihitsy ozy le olona oui mais je t'attends au bureau où es-tu ça fait 1 heure que je suis au bureau je la mandeha tongotra mitany amin'izao fotoan'izao fa misy fomba lalàna aiza hoe izy aloha no miteny dia mandeha ho azy le izy mandeha ho azy le manavitra anao eo an'io le lay fa tena mamatotra anao mihitsy any amin'ny farany vokavokany andeontsika anoy a ny toery manaraka zany a toe manaraka zany dia fomba miverina ny fiderana ndraiky zay anao fanjakana azy niery manakazay ditanareo zany a fa mivavaka kay ny fangatahana vonatery any fangatahana rehefa tsy fitakina fa ny sisa fiderana daholo ary fiderana tena hoe fitaovana mampatahotra ny vivony hoe base voakely mazava aloha différence amin'le taxe le mangataka zany mangataka dia ohatran'izazy hoe dada mba avitany kahie ahy anao ale miteny amin'ny hoe le mitaky zokony io da tsy mahason'io a tsy manaiky mihitsy ka zay le fitakiny zay le le tory filazantsara ny fahombiazana zay reny ohatrany eo ambany fahefany andriamanitra dia takiny le izy fa mangataka fotsiny dia tateraka ny sitrapolo zoa mangatahako aminao andriamanitra zao dia sitrapolo mitandrera fa sitrapolo mahasoa zay fa andeo lazatsika atao mamarana sady zao fa hoe ay zany ny vavaka mampianatra atsika andrafitra zay ty tsy holazaina amin'andriamanitra tena zava-dehibe mihitsy satria efa tsy miteniteny io izy ty fotsiny isika rehefa manomba tena anao mivavaka dia arafitra ao tsara le zavatra raha tena arafitra tsy voatery hoe atao tsara lahatra ohatran'ny mpanao kabary fa tolona tsara le izy ohatsaina hoe ay zany mivavaka tsy fangatahana fotsiny fa mivavaka fisaorana fiderana koa ary fisaorana sy fiderana ratao bebe kokoa ny fangatahana jesosy iny miteny anisany volonareo zany fantatr'andriamanitra zay mi zavatra tsy angatahantsika fa omy ka hita zany a mety diso ny eritreritro ary mety tsy mifandray amin'ny
fiangonana chirurgie hitako any amin'ny toeran-kafa hoe mety ohatran'ny hitako taritra mila manana fianam-bavaka satria mahay mandaritra ny zavatra lazainy izy zany ary mazava tsara any zany ianarana miresaka zay any mivavaka any ianarana miresaka tsy voatery mafy a zany mamiandro resaka de rehefa miresaka de mazava tsara ka na de am'izay lafiny zay fosiny zany de ilaina mivavaka toko koa de resaka fanaovanan'Andriamanitra fa izao tsy mampitovy azy resaka tsotra le resahana Andriamanitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ary le miresaka aminy a tena mpamin'ny tsy mahasoa zay tsy mitovy lentako io amin'ny teny hoe resaka de araka lazaiko taminareo a misy karazan'olona mahay miresaka amin'Andriamanitra rehefa mahay miresaka amin'Andriamanitra mahay miresaka amin'ny fomba tsotra amin'ny fomba mihaja tsy mipresio indray zany a rehefa zay le vavaka de manahira zany a misy any a karazan'olona efa ndraizatsika maly angamba rehefa mivavaka izy a de ohatran'ny miresaka aman'olona ohatran'ny olona no iresahany fa tsy Andriamanitra mampiseho mamiteny fa amin'Andriamanitra aloha rehefa tsara ny firasanan'Andriamanitra ka tena atao tsara any le resaka hainao miresaka amin'ny manodidinanao de mahafinaritra le minao mahafinaritra le miaino sy miresaka zay zany ka io zany atsofoko amin'ny fiainan'ny fianakaviana io satria le hoe zasony ankonako e atsofoko amin'ny fianakaviana io voalohany hoe tokony hanana fianam-bavaka ny vavy de hitan'ny ankizy zany tokony hanana fianam-bavaka ny tokantrano ale fianam-bavaka firesahana amin'Andriamanitra fa tsy fitakiana de rehefa miaraka ohatra zao tsika de tokony hanana fianam-bavaka ny fiangonana mialatsiny amin'ny tenanareo fa misy fiangonana tsy tia vavaka io ngamba tsy fiangonana malagasy zany kintana mikintana de mitsanga amin'ny pastera andao tsika lo vavaka io zany zay indray fa andao lazaina hoe ao amin'ndray andro zany de manomboka marina be mifony kamarotokavainariva ny tena fotoana tsara indrindra de le fotoana ivavahana iny ny tokony tsara indrindra satria inona zavatra miseho miderinao mankalaza anao manao toroapo amin'Andriamanitra anao milaza ny fifalianao anao milaza ny alaherinao anao milaza ny tahotrao anao tsy azo milazaina amin'ny internet zany na mobile satria manavaka ny mobile sy ny internet fa mitovitovy andro de zay no atao an-tsainy zay hoe mila manana fianam-bavaka manana stabilité manana fiainana tsotsotra sy ny toy zany nefa tsy zay ihany mahatonga antsika hivavaka fa ny teny mahatonga antsika hivavaka de fifandraisana amin'Andriamanitra de namarana ho azy de zao ay zany mifandray ny vavaka sy ny vaky-teny makina ny tenin'Andriamanitra vavaka foana nataontsika teo satria namaranatsika azy tena mavaka mivady ambatan'olona de eo amin'ny ankonana de manana fitraikany aho amin'ny fiangonana zany de misy ny atao cellule de prière misy koa na culte fotony ara farahana mivavaka fosina de fa tena zava-dehibe angamba tokony inarantsika zavatra misy eny amin'ny toeran-kafa de any amin'ny toeran-kafa zany fa ny atsika protestanta koa fa zay taroa fa tsy tsotsain'olona rehefa mitsangana ny olona hivavaka de izy mitarika mangataka Andriamanitra ranona hitarika atsika mivavaka zay tsy mivavaka rery izy fa mitarika fotsiny izy de mahafinaritra any le vitsina rehefa vita le vavaka ataony de miara-manao amenina ny rehetra mafy be mihitsy dia zany vavaka zany de ataony amin'ny anaran'i Jesosy amen
rehetra miara miteny izay zao ny nanaraka tsara izy naraka tsara la hoe izy zany misy tena anay zay le fiainam-bavaka izay andrendre misy mivavaka sa amizay famantarana sa misy tsy mahafantatra ny votoatiny le vavaka koa satria tsy mena izy efa nisy zavatra natrehako zany tany ivelany tany vo vita mihitsy le vavaka tonga dia niteny le olona ho lafa zany sy podium podium zany fa tsy aritarany vita le vavaka tsy dia lava ohatra mivavaka ataontsika rehetra eny eny vo niteny hoe amena dia niteny le olona tonga dia fantatra hoe zavatra fa nieritrretina tsy le vavaka le fa zany hoe ain'olona nanamboatra azy tsy nidramatize eny izy fa mbola mianatra zany tsika rehefa misy mivavaka dia tsika rehetra miteny hoe pentecostiste moa dia miteny hoe alleluia alleluia ika zany hoe miara mitery zahay amen zay rehetra dikany hoe amena dia ho tanteraka reny zany voalaza ny solitenana zany zany ny fiainam-bavaka zany sao izy nareo fa tsika malagasy na any aty frantsa tsy milazatra an'izay fa zany tiako izy indrendre mo miexagéré ihany indrendre rehefa amin'ny fiangonana pentecôtiste sasany rehefa tiany angina ny olona zany filaza vaovao dia atao alleluia dia fadika zay dia inonareo fa teny misy exagération kely zay fa rehefa am-piangonana tsika tsy miteny tsiny izao hoe izahay ary izahay iny vokatry ilay vavaka ataony izao isambatran'olona sy ny fianakaviana any an-trano reo volaza tsika fa nanapiko azotsiny fatarany eo misy échange fandray reo zany ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka zay ny tena resaka zay mianatra miaina dia hoe miaina eto dia rehefa mitoroteny iapasy dia mila tsara na manao fiarahamandinika sotra maso dia miara mijery tsara na mandinika ny tenanao reny hoe inona lazainao amiko Andriamanitra dia avy ndre mivavaka reo zany miaraka foan'ireo fa raha vosarako reo misy zavatra misy misy anna ihany fa tsy manatena misy le anty izy ny tena avanana fa manadimata reo zany miaraka reo lazaintsika ho maro hoe eo anivo ny fiainana fiangonana ny tenin'Andriamanitra betsaka zavatra manodidina azy ohatra hoe ny hira fa nanira zany miankina amin'ny tenin'Andriamanitra azo mofa amin'izao fotoan'izao karazany hira ina moa zao fa za zao fa mahita an'ireny hira nandikany rahatany ny rahatany tsy nandika fa namorona mihitsy hira nadikandre vravelo razafy maefa manana fototra misotra masina daholo reny dia nanira zany manana fototra misotra masina sao izy nareo aleo tatarika zavatra anankiray fa mizaka izy taraiky taringa izy ty va aveveko any amin'ny olasynareo raha tany io izy tsy mpitandrina fa nampiandra atao manjakandrimo zay misy sekolindrareo Ambatomanga sekolindrareo EPF fahiny nampiandra atao izy ary izy mpamorokira aza raha mba hainareo hoe rambotiny mpamorokira omifaly olombelona rehetra sy ohatran'izay rambotiny mpamorokira be mihitsy fa raha tany manoratra zosolo fa tsy tena rambotiny tena rambotiny indray da datony hoe vahiny iny maty fa le rambotina tamin'ny fahagasiny tany mbola tao an-dapa zany mbola nisy ranavalina zany izy zany ny manana inspiration be famorona aky fa raha tany ny manao azy solo fa izy tsy mahay mahavaly zany raha tany zany anjovany tasy rehetra mira reny
irery zany na nanao tolokalo zany dia tsy nenam-panginina intsony raha tany zany matiny zany misy tolotsony zay atao tsy nampy tsy nenam-panginina intsony izy angina ihany izy tena dia missionnaire no nanoitra tolokalo missionnaire frantsay nanao tolokalo amin'ny teny malagasy hain'izao tsara mihitsy zany missionnaire vahiny eza nanona ainany fetsary jesosy tompo reny raha izao zany miteny dia toko hoe mandra-pahafatitra jesosy io satria dika teny izy Calamo no tessalao fidèle missionnaire nanao ndray fa manana fototra amin'ny ten'Andriamanitra daholo hoe dia le missionnaire frantsay io a nahita ny terarahany malagasy mpampianatra mpampianatra dia naminay azy le tolokalo sipatana ary io mitahotra ao lerosafi inona sitranazy nasiny feony inona sitranazy 460 ka reo izy eo zany a resaka le fototra eo tenytsika manana fototra eo enao amin'ny ten'Andriamanitra daholo tsy mitovy mitolo le mikipamotsara sy namanontolo fa tena manana fototra amin'ny ten'Andriamanitra daholo fa zavatra irina dia rehefa mba anirina any a mba misy olona koa zany mba mamorona iry fa iranentanentana manaraka ny ritme ankehitriny ritme io ritme talofa farafara tsy mitonony zany mba alaina saina hoe zany fa mitonony manana fototra amin'ny ten'Andriamanitra daholo fihezitsika zany hoe ny fotoana rehetra dia manana fototra amin'ny ten'Andriamanitra sy lasitotra ao anatin'izany mivavaka isika miteny amin'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra dia tsotra rehefa any an-trano a mivavaka dia hoe Andriamanitra mangataka aminao aho fa rehefa any am-piangonana dia miteny hoe mandelany kay tsy zato zany fa tsika